Araka ninambarany teo moa zany dia fantatra fa mbola iverina eto Madagasikara izy ireo hitondra izay fanampiana ho an'ny ireo centre izay mitaiza ireo zaza malagasy izay hetsika rehetra nataony teto ka nazahoan'izy ireo vola moa zany dia omena manontolo an'ireo centre fampianarana ny ankizy eo amin'ny taranja baolina lavalava izay ny aiky ihany koa ny filohan'ny French Fleur fa mahay rugby ny ekipa ny mpilalao malagasy. Izay ny amin'iny fa ho an'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava kosa Andriamatoa Marcel Rakotomalala dia nambarany fa ilaina ny fiseraserana amin'ny vahiny satria tombontsoa maro ny azontsika amin'ny fanakalozana amin'ireny teratany vahiny ireny. Eo ihany koa ny fiarahamiasan'ny fédération malagasy amin'ny fédération frantsay amin'ity taranja baolina lavalava ity. Tandrona satria na ny olona tonga mijery baolina ary dia hita fa tena rako mamasina nafino hatrany 35 000 personnes tany zany ary na ny ankizy ary dia fantoko satria mila ny havanan'ny gradin zany dia ny ankizy teny ny ankizy napetraka ary ty moa zay ny antony nanaovana an'ity tsy midiram-bola ny lalao androany zany satria entina fahalinan'ny ankizy sady entina koa hanapofona ny fiaraha-miasa zany eo amin'ny fédération française de rugby sy fédération malagasy de rugby ary anisan'izany natokanadeto French Fleur eto izay mpanohana ny association Pasamama izay mitaiza ny tanora relevy eto Madagasikara ary eto dia faly sady manipy mihitsy hoe tokony alaina tahaka zany zao zavatra ataon'ny Pasamama zao zany amin'ny fitazana ny tanora sy ny fiaraha-miasa amin'ireo tia baolina lavalava any France ary koatran'izay moa dia ny zavatra mbola voiziko foana dia tokony atao ilay fiaraha-miasa amin'ny ministera frantsay zany sy ny ministeran'ny sport malagasy mba ahafahan'ny sport rehetrarehetra miara-miasa amin'ny fédération tsirairay tsy ho an'ny lehibe rery zany zavatra zany fa ho an'ny sport malagasy rehetrarehetra satria raha ohatra ka vita izay fiaraha-miasa zay dia afaka manao convention ny fédération tsirairay aby amin'ireo fédération tanify azy aby mba sino ny fiaraha-miasa bebe koa zany. Inona zany no itoyan'ny fiaraha-miasa amin'ny French Fleur na amin'ny fédération frantsay ao aorianan'ity? Be da be arak'izay teneko zay ary ny tenanay zany dia anao mihitsy tena mitondra ny etaeta hoe anao jouer rôle na facilitateur ao zany vazaha amin'izay anatatosana izay fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny sport malagasy sy ministeran'ny sport frantsay zay.